Efa miarabantsika manaraka ny serasera telo minitra ity indray ary miaraba sahady tratran'ny asaramanitra fa 7 taona nazo Madagasikara fahaleovan-tena. Zava-dehibe tokoa izany na dia hoe betsaka raha no miteny hoe fahaleovan-tena saritsara ny mbola ny vahiny no mibaiko any amin'ny tanàna. Tsy mampaninona izany fa efa fahaleovan-tena aloha ny anarany tsy tsika rery no mibaiko ny vahiny fa betsaka na dia ireo firenena izay heverina fa manana ny lazany sy manana ny tanjany arany mbola baikony Amerikanina sy ny Rosianina sy ny vondrona Eoropeanina ihany. Tsy miankina amin'izay ny fahaleovan-tena fa miankina amin'ny fahatsapahan-tena tsirairay hoe mahaleo tena tokoa ve afaka mivoatra manatona fahaleovan-tena tokoa ve ny tsirairay. Ny anisan'ny nafinaritra tamin'ity taona ity zany hita hoe mirona tsikelikely amin'ny fandrosoana ihany malagasy. Ho anahy manokana ny tahotra tamin'ny fahalaniny Andry Rajoelina dia hoe Andry Rajoelina nge filoham-pirenena manana ambition tamin'ny transition ary izy navita zavatra betsaka fa ny tahotra dia hoe ambition mitondra makaizana izy entina hoe sehoana ve, entina hoe mahavita zavatra ve sa hoe mampandroso firenena amin'ny base tokoa. Rehefa hita hoe mivoatra tsikelikely amin'izay izy dia izay mahafinaritra ohatra fotsiny raha ohatra ianao ka hoe manamboatra EPP anankiray atao tsara be, ny aoriana iny izany jerena hoe ahoana amin'izay toy ny EPP anankiray iny ve natao fakana sary fotsiny ve sa hoe nisy suivi ary ny mpanao gazety nareo mpanao gazety izany tokony mijery an'izay hoe nanahoana ny suivi an'iny EPP manara-penitra iny ary manao ahoana ny suivi an'ny EPP sasany rehetrarehetra mba misy fanohanana tsikelikely ve ny EPP satria maty izay foana tenena hoe fanombohana fotsiny io fa ny manitsa be mbola ho avy dia ny fanombohana zany naseho sary fa le manitsa be amin'izay mila aseho tsikelikely ihany koa aseho an'ny mpanara-maso amin'izao amin'ny mpanohatra moa efa tsy dia misy tsony satria samy andro rambo tsy ho tapaka fa tokony misy ihany kosa ny mpanara-maso izay mahaleo tena mijery ny toy ny velorano mbola nisy toy ny ve mbola mety tsara ihany ve izay no efa mpandrosoana firenena amin'ny baziny. Ka izay zany no irarintsika amin'izao fetim-pirenena izao hoe mba tsy ho zavatra mipoapoaka be fotsiny no iseho fa mba zavatra maharitra. Misy aloha ny zavatra mipoaka be iny amin'ny maha-olombelona ilaina fa avy eo amin'izay misy ny maharitra izay azon'ny rehetrarehetra raha maso. Dia izay zany no irarinantsika amin'ity asaramanitra ity dia amin'ny heritaona mino fa hoe efa hita daholo amin'izay ny fovoatran'ny toy ny velorano izay natao tamin'ny fifidianana iny. Dia misaotra antsika ary mirary fety sambatra antsika rehetra.